Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy olona sasany milaza ny amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy hoe ileny amin'ny rahona lanitra ho toy ny andro feno aizina fitolokoana sy alahelo, kanefa izany andro izany ho an'izay rehetra tia azy no ilay andro mahafinaritra sy kanto indrindra eto amin'ny tantarany tany. Noho izany indrindra no antony ilazany Paoly izany ho ilay fanantenana mahafinaritra. Io mantso no zavatra hitranga be voninahitra sy ahatalanjona ary ahasambatra indrindra mihoatra noho izay efa nisy teto amin'ity tany ity. Isika tsirairay avy dia tokony hiandry an'io andro amin'ny fifaliana tsy hailazaina tahaka ny tsy maintsy hiandrasan'i Jesosy izany ihany koa. Tao amin'ny zaridaina koa hoy ity raim-pianakaviana anankiray. Zaridaina izay manakaiky ny vavahady dia nisy fototra poara efa maty efa ela. Nokapaina mantsy ity fototra poara ity ka lasa fisapisaka ny tampony, tahaka ireny sezakely ireny izay azo hijoroana tsara. Nandritry ny taona maro ho ihany ilay raim-pianakaviana isan-kariva dia teo no niteriterina ny zanako lahy, nitazana ny fiverenako isan'andro isan-kariva, indrindraindrindra moa fa rehefa avy miasa tany an-tany lavitra dia tiboka hafaliana satria tsy androko izay hodiana mba ahitako ilay zanako lahy kely na toky teo amin'ny toerana izay niandrasany ahy isan'andro dia teo ambonin'izany fototra poara izany. Raha mbola lavitra dia lavitra dia efa tazan'ilay zanako lahy kely sahady ho ilay raim-pianakaviana ary dia nanomboka ny antsoantso sy nanofaofa ny sandrina izy. Ampifaliana tokoa no anaovana izany dia lasa ny saiko ary everiko fa amin'ny fomba toy izany ihany koa no irian'i Jesosy endrasantsika azy amin'ny faniriana miredareda ny ahita azy iseho tsy ho ela. Ary dia mino ihany koa ho ity raim-pianakaviana ity fa tahaka ny nandraisako ity zanako lahy kely ity izay niandry aho teo am-bavahady teo ambonin'izany hazo tapaka izany, ary dia nofehiniko mafy dia mafy tamin'ny foko tokoa izany zanako izany. Mino aho fa ho tahaka izany ary mihoatra lavitra noho izany koa no hanomban'i Jesosy antsika amin'ny fitiavany ary ilazany amintsika ny fitiavany satria niandry azy isika. Amin'io andro be voninahitra io tokoa mantsy dia hiara-mihinana ny sakafo fampakaram-badiny zanak'ondry isika ary andrelay feo kanto dia kanto feno fitiavana milaza amintsika hoe avy ianareo izay notahiny ndraiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana n'izao tontolo izao. Mateo 5:2-7. Amen.
velona iaonaminy avana sakaizanamana ilazana mety fahiditrany lanitrana panatenaina fahiditrany lanitrana panatenaina fahiditrany lanitrana panatenaina Antokobira iraky ny avo Anosbe Ouest. Fanirina ilosana iovavonjy misanakarina tsenany to tsenany tompaina trao milanitra iovaviny matsiry tomponay malara zay lay minjany fanantenana rambola velona misaikamiainy ty amanandratra irapifale fafonany aina zay volaza tanteraka ho tapitrany ady fifofona mafa ilazana mety fahiditrany lanitrana panatenaina fahiditrany lanitrana panatenaina fahiditrany lanitrana panatenaina toerana nomany Jesosy atsindela fahiditrany lanitrana panatenaina sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana miarahaba tompoko dia fifaliana ho anay hatrany ny manolotra nahandro efa nomaninay aroso anao amin'ity anio ity tsotra sady azo ampiarina tsara naiza misy azy ity sakafo izay nomaninay ity tsy no izany fa fomba fikarakarana lasosy amin'ny anana dia nomeno finaritra ary anaraka izany azo atao dia azo atao tokoa ny manao lasosy amin'ny anana fa tsy voatery ho lasosy amin'ny voatabia ihany no anaovantsika lasosy miaraka amin'ny sakafo fa ny anana ihany koa dia azo anaovana lasosy tsara noho izany andenga isika hiaraka hanomana amin'ny fikarakarany ny zavatra ilaina aloha ndeha ho tany saina aminao mila anandrano izany isika tokony eo amin'ny roa toko eo anamamy ray toko tisama ray toko anamala ray toko ravim-bomanga ray toko dia mila ihany koa isika romarin tahony anankiray ihany dia efa ampy voatabia na tomaty anankiroa tongolo Egypta anankiroa tongolo gasy asiny 4 ovy anankitelo sira izay tiana menaka izay mahampy azy ary ranomaty 2 litatra averina indray izany ny zavatra ilaina anandrano roa toko ny anandrano izany ny somary betsabetsaka mitaha amin'ireto anana hafa satria ny anamamy 2 toko ny tisama 2 toko ny ravim-bomanga 2 toko fa ny anandrano ihany hoy isika no indroan'ny toko dia mila romarin koa isika tao any anankiray voatabia anankiroa tongolo Egypta anankiroa tongolo gasy asiny 4 dia mila ovy isika anankitelo ranomaty 2 litatra menaka izay mahampy azy ary ny sira izay hitiavanao azy ireo izany ny zavatra ilaina ahafahana manao lasosy amin'ny anana
rehefa voaomana ny zavatra rehetra dia hiroso amin'ny fikarakarana vetrany isika. Voalohany indrindra aloha dia sasana madio tsara ny anana rehetra. Atsika dia avy eo tangosana dia tetehana. Rehefa vita izay dia sasana ny voatabia dia tetehana. Voasana ny tongolo dia tetehana. Ary dia endasina miaraka amin'izay ny voatabia sy ny tongolo. Rehefa mendimendy ny voatabia sy ny tongolo dia arotsaka amin'izay ny anana efa nitangosana sy ny tetehana tery aloha. Asiana sira sy romarin dia vela iketrika eo. Etsy andanin'izay kosa dia sasana ny ovy anankitelo dia andrahoina amin'ny kodiny amin'ny vilany hafa izany. Fa rehefa masaka izay vao voasana. Rehefa nosotena ny anana niaraka tamin'ny voatabia ka hita fa ritra tsara dia esory eo anatin'ny anana amin'izay ny tahon'ilay romarin fa tsy ilayntsika intsony. Alaintsika amin'izay ny fitaovana fitotoana dia arotsaka ao amin'izay ilay anana efa nomasahana miaraka tamin'ny ovy masaka efa voavofy. Dia aty amin'ny farany hatrany isika izay vao mandrotsaka ny tongolo gasy ary ny ranomaty dia totoy mba ho potika halemy tsara. Rehefa vita izay dia vonina ny lasosy amin'ny anana. Andenge averintsika kely ny fomba fikarakarana ny lasosy amin'ny anana ity. Tsotra dia tsotra. Sasana madio tsara ny anana ho isika dia atsika. Sasana tangosana, ny sasany kosa tsy maintsy mila tetehana. Rehefa vita izay dia sasana ny voatabia, voasana ny tongolo dia tetehana ireo ary endasina miaraka. Rehefa mendimendy ny voatabia sy ny tongolo dia arotsaka ny anana dia asiana sira sy romarin dia vela iketrika eo aloha. Etsy andanin'izay koa sasana ny ovy dia andrahoina makodiny amin'ny vilany hafa mihitsy izany. Fa rehefa masaka izay vao voasana iny ovy nandrahoina tamin'ny hodiny iny. Rehefa vita izay hitanao fa ritra tsara ny anana ilay natokana niaraka tamin'ny lasosy voatabia izany dia esory ala tao ny tahon'ny romarin fa tsy ilaina intsony. Avy eo rehefa mangatsiaka ny andro dia arotsay ao anatin'ny mixeur na ilay fitaovana fitotoana ny anana izany, ny ovy masaka, ny tongolo gasy ary ny ranomaty dia avelao potika malemy tsara. Ho hitanao fa azo lasosy amin'ny anana ianao ahafahana manatsara ny fikarakarana ny sakafo ao an-tokantrano. Dia manentana anao mba hazoto hikarakara hatrany ny sakafo amin'ny fianakaviana mba salama sy hampazotomana ny mpianakavy. Namanao fanjanona n'olitra ny fikarakarana ny sakafo anao teto niaraka tamin'ny Samma teo amin'ny lafin'ny teknika. Mastoa. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Tarika tia ray.
zay lay injany fanantinana manontany tena hoe atraizamo ny famendreanananako fa jeso milaza fa ho avindray mahakayo any andanitra ampahereza jeso mba hatokianao ka ibanjina ilanitry uvonony aino ilay feonao zay antso ay hoe avy AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana miaraba sady manasanao iara-mianatra ny soratra masina ny namanao kalibandretsikivy hatramin'izay ka hatramin'izao dia mamaritra ny mahaolona ny fitafiana tsy toy ny sakafo mahavoka izy nefa dia tena mitana toerana lehibe amin'ny mahaolombelona avy eza tokoa ny fitafiana ary misy ve fitafiana takiana amin'ny famonjenantsika hitadiny valin'ireo fanontanian'ireo amin'ny soratra masina isika fa handeha aloha hivavaka rainay masina mpamorona anay eo andinika ny teninao izay ankehitriny ko mangataka ny fahazavan-tsaina avy aminao mety izy ianao aneo aminay izay sitraponao mba harahanay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany amen. Nandositra n'Andriamanitra io razambentsika rehefa nandika ny teniny satria natsapa fa nitanjaka izy ireo. Nanjaitra ravina aviavy izy mivady mba anaronana ny henatra fa tsy naomby izany. Andriamanitra ihany no nanomeny vahaolana. Izao no voasoratra ao amin'ny Genesis 7:1-20. Ary Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Izany ny fitafiana voalohany indrindra. Andriamanitra no mpanjaitra sady mpampiakanjo. Arak'izany, fanaronan-kenatra no tena fototra ny aingan'ny fitafiana tany am-boalohany. Niova tsikelikely nefa io foto-kevitro ary amin'izao taranaka misy antsika izao dia efa maro no antony hitafiana. Amin'ny ankapobeny dia nivadika ho fisehony ety ivelany ny fitafiana. Fandrika mora mahazo ny rehetra izany na dia ireo kristianina tamin'ny voalohany aza. Izao ny fananaran'ny apôstôly Petera momba izany. Petera 1:7-7. Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-boly sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Arak'izany teny izany dia tena misy fitafiana kasitrahan'Andriamanitra. Tsy izay entiny ety ivelany nefa fa izay miafina ao am-po, fanahy malemy sady miadana hoy Petera. Tsy ny fitafiana anaovantsika tokoa no hitsara an'Andriamanitra antsika na tsara sy lafo vidy manahoana azy izany. Enoy ny anaovan'Andriamanitra ny zanaka ziona izay miavonavona. Isaia 7:1-5. Ary ho koa Jehova, satria miavona ireo zanaka vaviny ziona ka mandeha mianjonanjona sy manao masomeloka sady kasikasy fandeha ary mampikoritsandratsana ny feitongony. Ary noho izany dia ataon'ny tompo feny takopery ny tampindohan'ny zanaka vaviny ziona ary Jehova ampiseho ny fitanjahany. Amin'izany andro izany dia esoron'i Jehova ny firavaka rehetra, na ny feitongotra, na ny feiloha, na ny sarim-bolatsinana, na ny kavina voavola, na ny rojo, na ny falobonana makarakara, na ny satroka, na ny rojo parapaingo, na ny fehikibo misy haingony, na ny fitoeran-dranomanitra, na ny ody fanao ny ravaka, na ny peratra, na ny kavinorona, na ny akanjo fiaingona, na ny kapoty, na ny saly, na ny poketra, na ny fitaratra fizahana, na ny akanjo somizy anatiny, na ny satroka fiaingona, na ny lamba fisaronana, ary ny manitra hosoloana ny maimbo, ary fehikibo tsara hosoloana ny mahazaka,
ary mivolo vovoatra tsara ho soloana ny boriana ary ny akanjo miebanebana ho soloana ny lamba fisaonana ary ny atsaran-tare ho soloana ny tomboka amin'ny vy mahamay. Nanjary fitaovana fanehoana ny faratsian'ny fo ny fitafiana izay tokony ho fanehoana fahatsaran-toetra. Halan'Andriamanitra ny fietsika toy izany. Mitaky fitafiana ara-dalàna ny fiarahamonitsika amin'ny olombelona, saingy tsy fitafiana hita maso toy izany no takian'Andriamanitra. Izy ihany no nanomana an'izany ary ampy ho an'ny olona rehetra. Lehilahy iray no fitafiana atolotr'Andriamanitra. Tandintona nanio azy ilay biby novonoina nangalana hoditra nampiakanjony any Adama sy Eva. Izao no ambaran'ny mpaminany Isaia mialoha. Isaia 40:20. Ifaly dia ifaly amin'i Jehova, ny fanahiko ravoravo amin'Andriamanitra, fa notafiany fitafiana famonjena ary nakanjoy ny fahamarinana, toy ny mpapakatra misatroka amama tahaka ny mpisorona ary toy ny ampakarina miravaka ny firavany. Iza moa no lazaina amin'izany? Ilay Mesia mitondra fitafiana famonjena. Manondra an'i Jesosy ho Mesia ny lalàna sy ny faminaniana rehetra. Nandray an'ity Isaia 40:20 izy rehefa namaky teny tao amin'ny sinagoga. Dia hoy izy avy eo, androany no efa tanteraka eto anatrihanareo izany soratra izany, ao amin'ny Luka 4:1-20. Izy no nirahana mpitafy famonjena ny olona amin'ny alalany. Izy no fitafiana atolotr'Andriamanitra ny mpanota. Noarin'i Jesosy tamin'ny fitafiana entina amin'ny fampakaram-bady ny fitafiana famonjena atolotr'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny fanoharany no nanomezana izany fahamarinana lehibe izany. Vakitsika ny Mateo 2:15-20. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina ny tsy mendrika. Koa makanisa ianareo any amin'ny sampanandalana ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakaram-bady, dia mivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny, ka namory izay rehetra hita na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana amin'ny fampakaram-bady. Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy mitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia siana izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatoro ny tombony aman-tanany, dia ary ho any amin'ny maizina ny velany izy, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Nisy lehilahy iray tsy nitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Fa ngamoa tsy samy mitondra ny akanjo izay tiany ny asaina. Tany amin'ny tany tatsinanana fahizay dia ny tompo-panasana no nanomana ny fitafiana ho an'ny nasaina. Toy izany no fanjakan'ny lanitra. Ny fitafiana atolotr'Andriamanitra ihany no ekena. Tena famonjena io fitafiana io araka ny hita ao amin'ny fanoharana, satria nafatotra tongotra aman-tanana ary nariana tany amin'ny maizina tany ivelany ilay lehilahy tsy nanana ny fitafiana io. Tsy ampirefy ny fitafiana raha ny fahamarinan'ny lalàna fotsiny ny tafiana. Tsy maintsy manahaka ny Kristy eo amin'ny toetra sy ny fiainana izay te hitafy tanteraka azy. Tafiditra tao amin'ny fandrika io ny lehilahy mpanan-karena iray raha niresaka tamin'i Jesosy. Nilaza ho efa nitandrina ny didy rehetra hatramin'ny fahazazana izy. Naniry no tanteraka izy. Ary izao no navalin'i Jesosy azy eo amin'ny Mateo 5:20-20. Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'ity ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hananarakitra any an-danitra ianao ary evy manaraka ahy. Ny asa soa sy ny fahatsaran-toetra miaraka amin'ny fitandremana didin'Andriamanitra no fitafiana feno hany eken'Andriamanitra. Tsy fitafiana marevaka sy lafo vidy, tsy takatry ny mahantra io, fa azony izay manana fototsotra tafiana. Misy fotoana iray izay lazain'ny tenin'Andriamanitra fa andraisana azy io amin'ny fomba hita maso. Ovakitsika Galatiana 4:17. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Manomboka amin'ny batisa ny fitafiana an'i Kristy, ary tokony hitoy isan'andro izany fa tsy ho soloina amina fitafiana hafa. Tokony ho diovina io fitafiana io raha sendra maloto. Hoy Jesosy raha milaza ny amin'ireo vavonjy, tsy hoe olona tsy nisy kilema izy ireo fa tahaka ny rehetra ihany. Andeha vakiana ny Apokalipsy 7:4-20. Fa hoy izaho taminy, tompoko, ianao no malala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy, ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia melatra ny trano lainy andrakotra azy.
tsy honona na angetaety intsony ireo ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Tsy handositra an'Andriamanitra tahaka ny tany edena ny olona voavonjy fa afaka hiara-monina aminy satria ara-dalàna ny fitafiany. Na aloto tahaka ny any rehetra ihany ny fitafiany voavonjy saingy nodiovina tamin'ny rany zanak'ondry. Ny toetra no avaozina ny dikan'izany, ny fialana amin'ny ratsy fanao. Tsy maintsy atao izany fa antoky ny famonjena. Tsy maintsy manahaka ny Kristy izay te hiara-monina amin'Andriamanitra satria izany ihany no fitafiana ekeny. Aoka io fitafiana mahavonjy io no atao lara-pahamehana eo amin'ny fiainana. Aoka isika handinika ny momba antsika ary anontany tena hoe efa mitafy fahamarinana sy famondram-po tahaka an'i Jesosy ve aho? Sao dia mba maloto ny fitafiana efa nomeny ahy ka mila diovina? Ho avy tampoka ny Tompo araka ny teniny. Noho izany, aoka adio lalandava io fitafiana io. Hivavaka isika. Ray masina sy mandrakizay ny an-danitra misaotra noho ny fitafiana famonjena atolotra ao anay. Anaro mandrakarivo izahay mba tsy hanakalo izany amin'ny fitafiana hafa eto amin'izao tontolo izao. Ampio izahay hanao ny ezaka rehetra hanadiovana ny toetra anay amin'ny rahanao. Tsy vitanay irery izany fa milanao izahay. Ko ampiasao ny fomba rehetra fantatrao ahatanteraka izany asa masina izany ao aminay. Amin'ny anaranao Jesosy eo no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Antoko-pihira ako ny fahazavana ankady manga. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino.
misaotra an'andriamanitra isika fa tafahoana indray ao anatin'ity fandarana feo ny mpiaino ity miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitansoa. Amin'ity anio ity isika dia manana tombotsoa, manana vahiny azo lasaina hoe namana akaiky ihany koa satria mpiara-miasa ny amin'ny faritra avy lavitra dia lavitra. Ny anaranao Ray aman-dreny? Andriamanarivo Slofidera. Andriamanarivo Slofidera. Aiza no misy anao? Avy any amin'ny faritry Marolambo izay somary sarotsarodalana lavidavitra. Izany hoe raha miala avy any Tomasina zany? Hialan'ny Tomasina tsika dia mandeha eo amin'ile hoe Atsapanana, mihazo an'ny Vatomandry dia mahazo an'ny Manora ary eo no manomboka ilay lalana segondera be 300 kilometра dia tonga ao Marolambo. Raha miala aty Antananarivo dia mandalo Moramanga, dia afaka Moramanga dia Antsapanana zay? Ia. Dia eo Antsapanana indray zany mandeha makany Vatomandry dia Manoro dia miditra makany Marolambo. Ia. Raha miala eto Antananarivo izy natambatra dia mahatratra eo amin'ny 300 kilometра eo. Raha avy aty Antananarivo. Raha avy aty Antananarivo. Tsara ny lalana? Ny lalana moa zany dia ngamba azo lazaina hoe tena faran'izay ratsy ilay 300 kilometra miainga vao Manoro makany Marolambo. Inona ny antony ilazanao hoe ratsy ilay lalana? Voalohany indrindra miampita baka indray mandeha vao tonga eo amin'le faraky 20 kilometра aloha. Dia rehefa tafitany baka dia trasy efa lalina avy hatrany miainga avy eo mandra-pahatonga ny Marolambo mihitsy. Izany hoe trasy izay tsy afaky ny camion izay mpandeha ety amin'ny lalana goudron sy ny ohatr'izany fa trasy efa mahadifitra. Mazana aza no misy trasy azo safona avy eny amin'ny lalana le tongotra ny tafon'ny fiarakodia lehibe. Latsaka ao anatin'ny trasy zany ny camion dia avy eny amin'ny sisin-dalana azo safona ny tafony. Fotaka daholo zany mandifotra n'ilay fiara amin'izany? Rano no mandifotra, ny fotaka efa esorin'ny mpampiasan'ny lalana. Asa be manaisotra ny fotaka isaky ny mandalo. Dia tahaka an'izany hatrany hatrany dia mialalina le trasy dia teraka an'izay lalana tena lavaka be izay. Hono Ray aman-dreny, azo fantarina ve ny asanao tompoko? Ny asako moa zany dia mpivarotra ao an-tanànan'ny Marolambo dia fanambady amin'ilay varotra tsy maintsy manana fitaterana ianao satria tsy misy olona azo antenaina hitatitra amin'ny lalana tena ratsy dia tsy maintsy miditra tsehatra mpitatitra ihany koa zany fanampin'izay asa izay. Mety adiny firy no anaovana an'izany lalana ratsy dia ratsy zany? Ia, mizara roa mazava izy io. Ny fahatratsinanana moa efa hita fa vitsivitsy ny fotoana maina. Dia amin'ny fotoanany fahorana mahatratra ny amin'ny tapabolana herinandro mahery eo no mandeha amin'ilay lalana. Amin'ny fotoana maina kosa izay tsara marihana hoe mety ho 3 volana farafabetsany dia indraindray 4 andro 5 andro eo. Izany hoe 3 volana farafabetsany ny andro maina ny amin'ny faritra misy anareo? Zay no farafabetsany fa manorana no tena petrandro any. Dia fotoana maina ny andro olona 4 andro koa mamita 300 kilometatra? 4 andro satria le lavaka be amin'le lalana zany tsy afaka iny fa tsy maintsy mandeha mora raha teo tonga haingana. Mandeha mora raha teo tonga haingana? Manahoana ny fiveloman'ny olona ny faritry Marolambo? Inona ny tena asa ataon'ny olona any? Ohatra ny fahitantsika mahazatra moa zany ankoatrany hoe asa eo amin'ny fanjakana na asa eny anivon'ny sehatra mandray karama isam-bolana dia ny tena hita betsaka indrindra dia ny mangady volamena ny ankabetsahan'ny olona satria io zany mety azahoana sakafo androany tsy miandry ela tsara mariana nefa fa misy ihany ireo olona izay mamboly fa tsy ampy ny vokatra satria raha zoina zany dia tsy misy fahalianana amin'ilay fambolena satria mamoaka an'ilay vokatra mety ho lora ohatra ka hoentina hivoaka aty Manoro na Antananarivo mihitsy azy amin'ilay aratsy ny lalana dia tsy liana loatra amin'ilay fambolena zany ny olona ka le mangady volamena ny tena mahaliana ny ankabetsahan'ny mponina satria ny volamena tsy mety levona. Ia, azo tehirizina. Inona avy zany moa zany tena vokatra mampiavaka ny Marolambo? Ny vokatra mampiavaka azy zany zao dia ny jirofo vao manomboka manao ny mponina any dia ny vanille ireo vokatra izay azo ahondrana
azo karakaraina koa izy ireny dia somary azo tehirizina. Manaona indray ny lafi ny fiangonana any amin'ny faritry Marolambo. Ny lafi ny fiangonana dia fiangonana efa somary ela ihany izy io. Ny fiangonana adventista moa zany. Ny fiangonana adventista efa somary ela. Firy taona? Efa tany ho any amin'ny 20 taona manodidina. Dia nisy fotoana izy io nandroso be dia distrikany Marolambo. Fa nisy fotoana saika vahiny moa no tena nampandroso ny fiangonana dia rehefa affecté le vahiny dia niembotra le fiangonana dia niverina ho secteur izy amin'izao fotoana eo ampanaovana ezaka angatahany eo ambany fahasoavan'ny tompo hamerenana azy ho amin'izay distrika izay zany ny sehitry ny fiangonana. Misy fiangonana adventista firy zany ao anatin'ny faritry Marolambo. Ny faritry Marolambo zany zao dia ny fiangonany Marolambo no reny mpiangonana sady fiangonana voalamina izay ihany ny voalamina fa 110 eo zany ny zanam-piangonana manodidina ny Marolambo izay tsara ho marihana fa ditongotra indray andro ny akaiky indrindra dia 12 kilometatra izay no akaiky indrindra fa ny akoatr'izay dia ditongotra indray andro mety isy indray andro sy tapany aza miala aveo amin'ilay foibe eo Marolambo. Manana pastoera zany ianareo? Pionnier anankiray mikarakaran'izay secteur malalaka dia malalaka izay. Manaona ny fandriampahalemana any amin'ny faritry Marolambo any? Izay ny zavatra ngeza be isan'ny mampiavaka ny Marolambo milamina. Mbola tsy misy zany ny asan-dahalo be fa nialatra madinika taka ny mahazatra zavatra piseho eran'ny nosy ngambo ireny. Fa ho an'ny Marolambo manokana zany ny asan-dahalo tsy misy izay isaorana n'Andriamanitra be deabe eo koa ny firaisan-kinan'ny mponina satria amin'ny matoerana mitokana be azy dia mety mora ny fanatrarana ny olon-dratsy izay miditra ao amin'ilay toerana. Iresaka mikasika ny fandroson'ny asa atsika amin'ny asa fitoriana ny filazantsara any amin'ny faritry Marolambo. Inandray ny azo lalazaina mikasika an'izay? Isaorana be deabe Andriamanitra ao anatin'izay satria izay zao amin'izao fotoana izao dia manana toerana ahitana olona liana vao nanaovana vakilay misy olona liana 30 tia no hianatra ary 3 natao batisa tamin'ilay toerana. Misy toerana hafa indray vao tsy ampy 9 volana na 7 volana zay no nanaovana vakilay tany amin'ilay toerana dia misy olona tsy latsaky ny 70 tena liana hianatra. Raha zoina zany tena azo ataony mampandroso ny toerana fa arak'ilay voalazo amin'ny soratra masina hoe be ny vokatra fa ny piasa no vitsy. Inona zany ny fitaovana tena miasa any aminareo amin'ny fikarakarana ny fiofanana ny fampianarana ho an'ny olona ny Marolambo? Teo alohaloha zay nampiasa ohatrany hoe ny boky tahaka ny mahazatra antsika eo reny alasaro na ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa natao nefa ny statistika dia tsy dia tena mahomby satria vitsy amin'ny mambra no mahay mamaky teny ary vitsy amin'ireo olona izay tonga manatrika konferansa no azo ametrahana boky azo vakiana. Ny antony moa dia tsotra tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny betsaka eo anivondreny olona ireny. Fa ny zavatra tena goavana dia ny radio, ny zavatra mety enona izay ny zavatra goavana mahomby mihoatra lavitra noho ny fitaovana rehetrarehetra. Manaraka tsara ny radio adventista maneran-tany zany nareo any? Ny AWR ny feon'ny fanantenana moa zany no alalan'ny olona betsaka sikao? Betsaka ny ampahan'olona manaraka ary ny zavatra tsara marena dia izao tena isaorana be deabe Andriamanitra ary isaorana be deabe ny tompona andraikitra ny radio adventista maneran-tany fa tena fitaovana isan'ny mahomby. Fitaovana tena isan'ny mahomby ary tsy mety soloana zavatra hafa ny radio AWR. Raha tsy ilaza azy zao fa betsaka ny eo anivon'ny mambra mitombo ny aim-pinoana vokatra ny fanarahana ny radio AWR. Dia raha hivoaka kely indray tsika tsy eo amin'ny mambona dia manao jeritodika. Misy olona zao tsy maninona tononoko ny anarany raha amandreny kirarement eo amin'ilay fiangonana 12 kilometatra mialan'ny Marolambo izy ny tale-piangonana ao amin'ilay fiangonana hoe Marofaty izay tamin'ny alalan'ny radio AWR no nahatonga azy ho mambra ary dia tena manaraka tsy tapaka mandrak'izao izy efa mambra dia mitoy hatrano ny fanarahany an'io dia tale-piangonana izy amin'izao fotoan'izao isaorana n'Andriamanitra
noho izay anton'izay betsaka koa ny olona no efa liana manaraka tsy tapaka na dia tsy mbola hoe azo olazaina so tantaraina ary ny zavatra mety mitranga fa ao anatin'ny fanarahana zay be diaibe tsy azo tonono ny renydretrarehetra eny tsy ho voatonona tena manaraka tsy tapaka ny radio awr eo andanin'izany tena manova fiainana ireo karazam-pandaharana zay kasika ny fambolena fahasalamana tena misy fiatraikany na ho an'ny olona zay tsy mambra aza dia misy fiatraikany ngezabea ny fanarahana ny radio awr gonoa misy fanatsarana vea na fanamariana tiana ho atao mahakasika ny fandaharany awr na ny feon'ny fanantenana mahita hoe efa mahafinaritra be le ezaka fa ny zavatra mety raha azo atao ny ampitombona ny ora satria rehefa mahita olona manaraka ny radio awr tena mbola eo ampakafizana izy no tapaka ny fandaharana dia mahatsiaro zany hoe tena tsara o mariana fa io ny sakafo ara-panahy tena imatymatesan'ny olona ary faharoa manaraka an'izany ho anay fiangonana dia io ny mpamangy tonga isan'andro izay efa hitantsika teo moa hoe ny aratsy ny lalana indray mandeha isa-taona no misy mpamangy avy any amin'ny foibe tonga eo amin'ny toerana fa ny awr dia tonga mamangy isan'andro zay zany zay resaka fotoana zay raha azo atao miankina amin'ny zava-misy dia ezana atao misimisy kokoa ny fotoana afana manaraka ny radio awr ary ny fandarana indray manahoana ny fandarana tena miatraika tanteraka amin'ny fiainana andavanandro ny olona zany hoe tena feno zany ny fandarana be diibe no manao fanambarana hoe tena tsara no manaraka n'la radio awr noho izany tsy hitako aloha zay okianina na madilana ho tetena nao anatin'izay fandarana zay afatrafatra ary mba ho alefanao amin'ny mpiaino antsika tsy hany maro lamby ihany fa ny faritra rehetra maneran-tany mihitsy zay manaraka an'izao fandarana izao ny afatrafatra moa dia ezako afoizina hoe tombontsoa lehibe ny afahantsika manaraka ny radio awr tena manova fiainana ny fanarana ny radio awr mety maro ny onja-peo izay arahantsika fa za manentana manokana manova fiainana ny fandaharana zay alefan'ny radio awr ka manasa atsika anaraka tsy tapaka n'le izy isan'andro ao anatin'izay fandaharan'izay ny zavatra faharoa dia zao hoe makasitraka ary misaotra be diibe an'andriamanitra makasitraka koa ny mpikarakara teto amin'ny radio awr nandraya nafahantsika ny fampiresaka tamin'ity fotoanandroanyitya akasitrahana be diibe andriamanitra ao anatin'izay misy hira ve mba tianao angatahana ho an'ny mpiaino antsika ny maro lambo any ya ny hira 7 ny hira ao anaty firana moa ny tena mahazatra ny atolotra ho an'ny mpiaino antsika rehetra any amin'ny faritry maro lambo any dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity animity misaotra indrindra ny namantsika loolona ny fiangonana ao maro lambo izy no sady mpivarotra zany hoe mahafantatra tsara ny maro lambo hatramin'ny lalana satria mpitatitra ihany koa andriamanitra ny ombanao ary hita koa ny asa zay ataonao satria miantehitra amin'izany zavatra ataonao zany na ny fiangonana na ny fivarotana na ny fitaterana ao aminao daholo dia mandra-piona tompoko saotra indrindra tompoko Autuana indrindra fahity fukuity Jesu ora fanasady efitravana tsara sy mahate uti Jesu amari Jesu Ifianaku kafe nundrifanai tusasasinendija Ifisanasi Ifidenidu Engane Jisomba Utuniana Antokopira, imprimerie adventiste.
izao tenako izao fenotiza indrindra fa ity fokoity Jeso no atolotromba ho avaosina tsy ananabara anao Jeso amboary Jeso ny fiainako ka fenonandrefana titsasa sy mendrika ny fisanasy ny fiteniko ekanena Jeso mba otoniana zay lay monja ny fanantenana ampitoeva miko ny fitiavana mahitiavako ny fahavaloko Jeso ireo fomba ratsy zay ny anako solore Jeso mahotena amboary Jeso ny fiainako ka fenonandrefana titsasa sy mendrika ny fisanasy ny fiteniko ekanena Jeso mba otoniana akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ampifaliana indray no iarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy manasanao indray a ny mpiara-mianatra ny soratra masina aminao ry sarandray anjatovo fa hiaraka eto indray isika mandritra ny andro vitsivitsy ao anatin'ny lohateny manao hoe fahalemem-panahy ao anatin'ny fitsapana andelo ankintsika amin'ilay raintsika izay any an-danitra ny fotoana rehetra iarahantsika eto a hivavaka isika rainay izay any an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ary noho ny fitantananao mahafinaritra no mahatateraka ny zavatra rehetra koa atolotra ao anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra izaho kosa dia mitaloha famindrapo sy famelan-keliko avy aminao ho ahy sy ho an'ireo mpiara-mianatra ny soratra masina eto amin'ity onjam-peo ity dia omeo anay a ny saina mahiratra avy amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina ary mitahi ny mpiaino rehetra ianao mba ho anana ny fanandramana ny fahatsarany teninao izay anaranay eto indray noho ny anaran'i Jesosy no nahafahanay nandratra izany mivavaka izany ho aminao misaotra ray eo amen maromaro ireo andininy hodinintsika mandritra ny fiarana fa ny andininy anankiray izay notsongaina mba ho fitadidy mandritra ny andro maromaro dia izay voasoratra ao amin'ny Matio 5:5 Matio 5:5 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovany tany fohy kely le izy averiko indray mandeha sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovany tany ho resantsika mandritra ny andro maromaro zany a
ny hoe fahalemem-panahy ao anatin'ny fitsapana. De manoloana n'zany lohateny zany aho de lasa sady ny saiko hoe mbola mety misy fahalemem-panavy ao anaty fitsapana. Ny zavatra fahita maka matetika de tsikaritra etsero fa raha misy olona anankiray tody zavatsarotra izy de mahasorena azy avokoa zay manodidina azy, mahasika izy, romodromotany avokoa zay manodidina azy, ka na de no namany mpiaramonina, mpiaramiasa, mpiaramianatra, mpiray vodirindrina aminy ary do tsy hainy mihitsy ny ifandraisana fa lasa maririkoriko azy ny fahitananao. Kanefa antenaiko fa aorian'ny fianarantsika ny lesona sika de ahay feno toejavatra ao anatin'ny fahalemem-panahy satria ny mpiaramianatra ny soratra masina de tsy mamaky lesona fotsiny fa mandray lesona. Mosesy ny olona anankiray tokana amantany akoatran' Jesosy zay nasongadin'ny baiboly fa olona nalemy fanahy indrindra teto an-tany. Raha ijeran'izay tantara zay anao de ao amin'ny Nomeri 12:7, Nomeri 12:7. Inona moa no atao hoe malemy fanahy? Toy zao no azo amaritana azy. Tononoko miadana tsara, miaritra ampaharetana ny ratsy atao amin'ny tena sady tsy manao lolom-po. Averiko indray mandeha, miaritra ampaharetana ny ratsy atao amin'ny tena sady tsy manao lolom-po. Raha izay zany ny famaritana ny atao hoe fahalemem-panahy de tsy magaga raha tsy mandre zany matetika isika satria tsy toetra kasitrahana loatra eo amin'ny kolotsaina misy antsika zany. Ny tontolo iainantsika zay anjakan'ny herisetra sy valifaty lavitra zany ifandevitra zany, fa na de izay everinao fa malemy fanahy indrindra aza de mitrotra ihany rehefa tojo zavatsarotra. Kitikity ho ane izy fa mitrotra izy. Ny malemy fanahy de indraindray no adika amin'ny baiboly hoe manetry tena, ary na ny fanetreny tena koa aza de toetra tsy de tiany akamaroan'ny kolotsaina. Kanefa ny fahalemem-panahy zay fiaretana ampaharetana ny ratsy atao amin'ny tena sady tsy manao lolom-po de anisan'ny toetra manokana nampiavaka an' Jesosy sy ny mpianany mihitsy zany. Tsy atreo ihany anefa fa mety ho fitaova-bedina mahery vaika eo an-tanan'ireo izay ao anatin'ny fijaliana sy ny fahoriana koa ny fahalemem-panahy. Raha ny marina de ny memo ny toerana lehibe indrindra ianarantsika amin'ny fahalemem-panahy satria noho ny fahalemem-panahintsika eo amin'ny toerana zay mahatorotoro antsika de afaka ny joro vavolombelona amikery ho an'Andriamanitra asika. Inona zany ny fandraisan'ny fahoriana sy ny fahalemem-panahy raha izany no izy? Ahoana ny mety hatonga antsika vavolombelona eo anatren'ny hafa ao anatin'ny halemem-panahy sy ny fahoriana? Ary ahoana ny mahatonga ny fahalemem-panahy hoery lehibe ho an'ny kristianina fa tsy fahalemena kory? Amin'ity anio ity de manasanao aho hijery lohateny kely anankiray, mofo torotoro sy divay raraka. Ahoana indray ny amin'izany hoe mofo torotoro sy divay raraka zany? Nilaza i Oswald Chambers fa isika dia natao tonga mofo torotoro sy divay raraka ho an'ny hafa. Inona ary zany no tiany ho ambara amin'izany? Misy ohatra maro manerina amin'ny baiboly izay mampiseho olona torotoro mba ho fanompoana ny hafa. Nantsoina hiaritra fimonomonona sy tsikera izy ireny, ary saika tsy misy farany mihitsy zany fimonomonona sy tsikera izany. Ohatra amin'izany zao i Mosesy nitarika vahoaka ho any amin'ny tany nampanaintany any izy, navoakany avy ao Egipta, toeram-panandevozana ho amin'ny tany Kanana. De io tany Kanana io lazaina fa ho lavain'ireo taranana. Mafy eneny ny eretan'i Mosesy, kanefa sainy baiboly mihitsy nanizingizana fa izy no nalemy fanahy indrindra. Toy izany koa i Josefa, ny olona kaiky azy, tsy iza io fa reo ralany, reo no nivadika taminy. Na amidin'ireo ralany reo tamin'ny Ismaelita izy rehefa saika novonoiny. De aveo lasa ndevo sy ny gadra mihitsy aza. Kanefa ao amin'ny tsirairay amin'ireo ohatra anankiroa ny mena antsika ireo
dia navelan'andriamanitra iseho ny toejavatra mba hahatonga ny fiainan'ny olony ho sehatra isehoan'ny fahasoavany sy ny fiahiny. Tsy ho azy ireo ihary anefany a ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fiahiny fa soa ho an'ny hafa ihany koa, dia ho asy ho anao zany ry mpiara-mianatra malala. Mety ampiasantsika tahaka izany ihany koa Andriamanitra mba hanapariaka ny fahasoavany ho fitahiana sy fiahinany hafa. Tandremy tsara nefa fa mora no mahatsapa fahatezerana na ratra-po amin'ny toejavatra toy izany satria ianao mpanosoa azy indray a, ianao mpizara fahasoavana aminy indray a, ianao mpanapariaka fitahiana sy fiahiana tahaka ny nataon'i Jesosy no mety ho valiana ratsy. Azonao an-tsaina moa? Ireo olona nanombo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ireo ne anisan'ny olona natsangany nomeny fahasoavana, nositrany, nomeny hanina, kanefa taty aoriana ny orakoraka hoe omboy. Kanefa araka ny famaritana ny atao hoe fahalemem-panahy dia fahafahana miaritra ny zavatra toy izany amin'ny paharetana. Raha mamaky ny Ezekela 4:20 ny 5:15 ka hatramin'ny 7:20 ianao. Ezekela 4:20 ny 5:15 ka hatramin'ny 7:20 dia mitantara io ao amin'ny 4:20 fa nampandalovina memy Ezekela mba hahitan'ny olona an Jehova amin'izay neretany tao anatin'ny fahalemem-panahy. Hoy mantsy mivoalaza ao amin'ny 4:20 ao amin'ny Ezekela 4:20 io. Ezekela 4:20 ny 4:20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Ezekela dia ho famantarana magaga ho anareo, koa araka izay rehetra nataony mba ataonareo, ary rehefa tonga izany dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova Tompo. Avy amin'ny ohatra Ezekela no aresy lahatra ny vahoaka Israely ny amin'ny fahamarinana momba an'Andriamanitra fa izy tokoa no Jehova, ary fantatra izy ireo, zany hoe ny zanak'Israely zany izany fahamarinana zany, rehefa tanteraka eo amin'ny fiainany ilay faminaniana naseho ny fiainan'i Ezekela ka iainany ny fahoriana nanjo azy. Iza no mahalala ny amaroan'ireo olona zay ahitan'i Jehova Tompo ihany koa amin'ny alalantsika sy ny fahoriana entintsika. Izao mantsy na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy anoritoro antsika rehetra ny fiainana. Dia inona ny fanandramam-piainana efa niainanao ka nahatsapahanao izany hoe torotoro izany? Ary inona ny lesona nyraisinao tamin'ny hafa? Farany, ahoana ny ahafahan'ny Tompo mampiasa ny fanahinao torotoro hanampiana ny hafa ihany koa? Farana sady ny fiarantsika manasanao ho amin'ny fotoanantsika manaraka indray. Pitahian Jesosy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.